Anisan'ireo firenena manana ny mampiavaka azy Madagasikara eo amin'ny fananana karazana zavamaniry fanaovana fanafody. Betsaka no mbola tsy voatrandraka sy mila fampitomboana ny famokarana azy. Tafiditra ao anatin'ny votoatin'ny fifanaraha-piarahamiasa teo amin'ny Ministeran'ny Fambolena ny Fiompiana ary ny Jona sy ny Fondation Akbarali ary ny ONG La Vita Perte ny firosoana ho amin'ny fiarahamiasa eo amin'ny telotota. Dia amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ny hoe ataontsika ny fanapariahana zany hoe diversification zany hoe mba mentsika lanjany manokana zany raokandro malagasy zany zavamaniry malagasy amin'ny fitsaboana dia sy amin'ny fanatsarana ny sakafo zany dia miara-miasa amin'izareo zany ny ministera misy ao anatin'ity fiara-miasa ity zany ny fampianarana amin'ireo ilay tanora afantatra aloha hoe inona daholo ny zavatra misy eto amintsika azo ampiasaina ao anatin'ny fahasalamana, ao anatin'ny fanjarian-tsakafo. Fa misy ihany koa fampianarana zay miaraka amin'ireo teknisianina hoe mba tsy ho cueillette ihany zany hoe alaintsika fotsiny tsisy famokarana ilay izy fa zay azo vokarina koa zany zay azo volena dia ho fehintsika ny famokarana azy mba tsy ho lany tamingana reny zavamaniry izay misy tombontsoa lehibe eo amin'ny fahasalamana reny. Dia ao anatin'izay zany tena ny fahitan'ny ministera azy dia hoe ahafahantsika zany mampiasa ihany koa ankoatran'ilay fambolena mahazatra zany miditra amina fambolena manana lanjany lehibe eo amin'ny fahasalamana, amin'ny fiofanana, ny famoronana asa vaovao satria dia mety afaka apidi-bola ihany koa zany ary indrindra mametraka ny Madagasikara dia manana ny maha izy azy amin'izay arena be dia be eto amintsika izay ilay biodiversité eto amintsika izay isan'ny arena lehibe nanantsika eto Madagasikara. No tanterahana androany teo amin'ny Ministeran'ny Fambolena ny Fiompiana ary ny Jona anosy izany fifanaovan-tsony izany. Tsara ny manamarika fa hanoana ireo tanora manam-paniriana hisehatra eo amin'ny famokarana ireo zavamaniry fanaovana fanafody sy misoroka ho amin'ny tsy fampitsakafo ary anome fiofanana azy ireo ny Fondation Akbarali sy ny ONG La Vita Perte. Amener de plus en plus les gens vers la terre, vers l'agriculture, avec des moyens et pour revaloriser, comme disait le docteur, la terre, mais avec des objectifs qui concernent aussi la santé et l'éducation. Donc ce n'est pas seulement la culture des produits, disons, comme le blé, etc. Mais là, on a quelque chose je dirais, de plus important, non, mais de différent. Donc ça concerne vraiment la santé et l'éducation. Et bien sûr, l'économie, après, qui en dérive, donc sous la vente de produits, donc c'est tout un système qui se met en place, qui concerne soit le système santé publique général, le système éducation en général, mais aussi les agriculteurs. Fantatra fa hiara-iasa akaiky amin'ny Fondation Akbarali sy ny ONG La Vita Perte ny Ministeran'ny Fambolena ny Fiompiana ary ny Jona eo amin'ny fanatanterahana ny asa.